Infoculture Média manolotra ho anareo. Ny any ampara-piafaraka tantara nosoratany Bimfa Tony Rabiarson Artoky Rianala Masoandro niaraka tamin'ny satry ny aina nantenana Nicolas ary no fiandrianjaka no nanome aina ny tantara mikirakira ny lafiny teknika Tahiry nandray feo Joela tompon'andraikitra sy Nana Totosy no fiandrianjaka. ny any ampara-piafaraka. Zay kosa ve dia mbola tsy lany ihany ny sakafonao ry nalia. Lalao veo moa fa raha midina io nke dadanareo ka lozana io tsika mianaka e. Ny maman koa izany ka le izy ange mbola momay be dia iza tedavy mamomay eo. Fa hatramin'ny oviana indray moa tianao tiany tsy mahay mitsoka. Tsy ta maman ve io molotra marary io ka inona indray ary ny tsofako eo. Eno ahy e. Ianao moa ve tsy ahita valy afoana? Za miditra mihitsy ary izy. Vinona indray izao mampifanditra anareo mianaka vao maraina izao e. Bonjour papa. Bonjour ndry. Maman ihany io ry papa. Tereny fotsiny ny olona hinana n'io sakafo mamay be io fa lozan'ny papa hono. Hoano lamy makambo ny fandrasan'ny papa fondry. Hitao ary papa. Sady papa vao hanomboka hinana dia papa izany tokony lozanay sy maman e. Ie, izay mihitsy kio. Dia ilozy be resaka eo ary fa misy fiara andehanantsika mantsy io. Ay tokoa moko. Ka inona moa fa tsy maintsy mandeha taxi izany fa matotsona tery mekanisien dia mbola tsy vita izany le izy kio. Aleo tonga dia telefonena vita haka anareo mianaka e. Za tsy maintsy andeha moto izany kio. Ohatra fa ngatsy tadidinao fa ny ramin-dralanao nge iny e. Ay kio moa mbola misy an'izany. Mahakamo misy kosa lahy reny rehefa mba mindran-javatra dia tsy mba mahalala manatitra. Iny anga zao raha tsy alaina any an-tranony indray ho azy fa raha izy no endrasana anatitra dia tsy isy mihitsy izany. Inona moa izany fa tsy maintsy miaraka ihany izany tsika raha izany kio. Entao ty ary aloha marinina tsara daholo ny fitaovana hoentinao any e. Sao dia misy tsy anindray mantsy. Tsisy ahinao reny amin'izany e. Efa namariniko tsara daholo taorian'ilay olona niraisiko vao maraina iny. Ka aleo jereko mihitsy fa za ihany ny adalainao anatitra ny fitaovanao eo rehefa tsy ampy amin'ny ora tokony hoe akakako aina iny. Ianao koa nge tsy tokony andray marary ato trano intsony e. Aiza ve ko misy fotoana efa tarizao mbola mandray olona ihany. Aiza moa tsy isadino ny fitaovana. Vola daholo re izany reniny a. Ary andao amin'izay fa mandeha ihany ny oraka. Fa iza ihany ary ny taksi nantsona no mbola tsy tonga hatramin'izao ka nefa vovinany ny antso azy teo. Andraso mihitsy aloha verenana antsona ka. Fa inona daholo koa ary ty. Fa ahoana Ranjato a? Ka maty an-dalana indray ne hono le fiara tokony hakatsika e. Tsy afaka no haka ty indray izany fa tsy maintsy mitady hevitra hafa. Inona moa izany fa dia tsy maintsy mandeha tongotritsika mandrapatonga any amin'ny fiantsonan'ny taksi raha izany. Ka le andalo an'le elakelan-trano be rano-potaka be atsy mihitsy angeny mahakamo ahy e. Efa andao aingana fantaraka eto ka. Zao no ataontsika ahazona nio zanak'iradoko io a. Lefa sary fa mihaino tsara. Zara ary zareo mbola tsy nandeha fiara ka vao maika manamora ny mission ataontsika izany. Ay. Ka zao ataovy izay izy tomalina ny poketra an'io madama io ary rehefa azo amin'ilay io poketra io dia ento mitsoaka. Tsy maintsy hanentsika an'ilay ny le radoko io ka ho mora amiko ny hanendaka an'io zazavavy kely io eny amin'ny reniny eny. Sarotsarotra ihany mantsy ny tantana raha mijanona io. Mazava milatsara izay a. Mazava izany ka. Dia tandremina eo fa sao dia tratra any a. Sy tsisy tratra izany letsy eo a. Ary lasa amin'izay lafa efa kely sisa dia ho tao avoaka ny elakelan-trano iny zareo izany. Eny ary lasa izany a. Iny eny fa lasa sandry kely.
Aleo rehefa mifanjeva mihitsy izy dokotera vao miditra tsy hatra Laratova. Eto aty randraza no amin'ny bandy. Lasany ihany ny poketrako ranjato a. Vonjeo fa mpangalatra. Lazan'izy e. Ino lasany hiditra any anelakelan-trano iny e? Ohatra, ka raha isoaingany ty valiziko ty aloha any anjehako azy aingana ary. Aza mandeha any ianao ranjato a. Matiny iny any ianao. Tsy misy matiny zany eo e. Aza mandeha any ianao fa matiny ihany ka. Zay fa lasa tonga de metso polisy. Ranjato, miverena ho ianao. Lasa ihany izy marina ma. Metso polisy io nefa fandayako aza lasany anatin'le poketra any. Anjarany lahy am'izay zany zao Ritofo. Efa vita iny ny zandrikely. Ary aleo tonga de fitosana n'ity ranon-javatra mahatorany ty mosoary ty. Zahay ampitiany ohatran'izao koa ito masika ito. Lasa am'izay lahy. Fahaizako ary ito lehilahy miazakazaka tamin'ny manatony ito e. Sana ianao an'le antso fonjy teo dia tonga nafitra. Ka maninona nefa manampy ny endrika toy izao? Sady toa tsy manitsy aty kory nge izy zany fa makeny amin'aly ahy e. Marina mafy. Fa hoentina ho aiza ny zanako rangahy ty a? Apetraonao izy. Avelao a? Fitsoriny tanany raha tsy tianao ny anapahako azy amin'ity sabatry ity a. Tsy avotsitra izany ty fa izay ataonao eo fataonao e. Vonjeo raha olona fa mpangalatsaza. Tedaviny hoentina an-kerinany ny zanako. Fa atao tsy misy olona mihitsy ary ty fa ahoana e. Marina tsy ho tratra eto ihany amin'le raha matoty. Rehefa tsy azo tenenina moramora ianao dia iny ary ny tontolo dia mandrivorivo e. Sarotry fandaminana. Zay ny sahazanao zay. Torana tsy mahatsiaro tena tsara. Tratra lendray maka teo. Indray ry sipa kely a. Tapenana n'ity mosoary ty ohatran'izao ny orina. Izatsony ny ahenonao amin'izany e. Milamina koa momba n'ity zasy ty fa aleo ny lalana mitsoka amin'izay no asiana olona. Filomengana ny fiara raha mailaka dia mba teto ihany a. Ianao ne sisa ny andrasany. Tonga dia any andrefanany manitsy fa any zao tsy misy embouteillage. Ohatry rangahy. Maninona koa ary azany? Ohatry ny hafahafa be tsy haiko izany. Finna nahazo hafa to sady misy seroma no mibamby be ihany koa mohako. Fa natsaro teny ianao. Ranjato. Fa inona ny zavaniseho fa tsy misy ninina tsaroko e. Ny zanako. Nalia. Mpangalatsaza. Aizany zanako ranjato a. Dia sanatria ve. Tonga aloha ianao fa ino ary ty taitaitra be ty. Ary aza mihetsika mahery fa mbola mipetaka seroma ne ianao io e. Jereo raha tsy mivoatra daholo indray le ratra amin'ny lohanao vao avy nozairina teo. Itony ahoana amin'izao tsy fahitanan zanako izao ary ranjato a. Ary tena dadany indray zany marina. Tonga dia tadidiny daholo ny zavanitranga rehetra nefa zany eritreritra fa mbola tsy nahatadidiny inon'inona izy. Tena mavimavy ihany ny fahitako an'le ratra tamin'ny lohany koa. Raha araka ny filazan'ny olona sena nahita mantsy dia hoe netraika tamin'ny vato ny lohany. Tonga dia tsaroany avokoa no nanjoanay. Fa naninona ary raha mba navelako nandeha tany le mpanendaka andozy iny e. Zao ny poketra tsy azo ny zanaka nafoy. Raha mba nanaiky ny teninao amantsy dia tsy nitranga akory ny toy izao ka. Azana fiainana hafa tsy very tadidy ranjato a. Aizy naly aho a. Tena tsy maintsy ndroma fampatoriana haingana aloha ty fa anahirana eto ny ampafantatra azy ny zava-marina. Zay vareniko. Aleo akaina tsara izy fa reraka loatra amin'izao zava-miatra aminay izao. Na za koa aza tsy hitako izay atao fa dia miezaka manantanjatsaina fotsiny. So ihany aloha fa efa nandray an-tanana n'izao raharaha zao manam-pahefana. Efa tsy androko mihitsy zany ny ahalalany izay atotomikotrika amin'izao fakana-kery ny anjanako sy antony nanaovany an'izao. Dia miala tsiny amin'ny maha olombelona aloha fa raha tahiny ka tratra soamantsara le olona ao ambadika izao dia reto tanako roa reto mihitsy no andatsaka ny ainy. Teniko dokotera Ranjato zany.
tonga ianao. Ka nanahoana ny tany Ranjato a? Tsy misy mangirana mihitsy aloha natreto ory zareoko. Zany? Sady am'izay lelehibe nandray an-tanana ny ty raharaha antsika ty angeka lasa namita hiraka maiky e. Ka tena mbola tsy hitako aloha hoe ahoana ny tohany famitorana fa de miandry ny fiverenany avany ndraiky io. Fa ny tsika zany tsy raha maika ny fiveran'ny zareo azy sa ahoana mihitsy e? Tony aloha ianao reniny fa sao de ho tapaka lalany ratsy fidiny eo ka mariny. Mitony ianao rery fa za kosa Ranjato tsy anaiky an'izao mora foana. Tena fanaovana tsirambina sy tsinotsinona mihitsy ny tsy fahitana anjanako. Raha miankina manainanga izy ty fa sao de iverin'ny zareo fa akoho aza mivery. Ka anao inona ry ianao manoloana an'izany rehetra zany e? Ka anao inona moa fa tsy hitory ka? Hitory? Hitory tompo-pahefana? Zay ny tenenako hoe mitony aloha ianao fa efa nahita vahaolana amin'izany a. Vahaolana inona? Asa raha tadidinao Jimmy. Izy le polisy niambina ny braoko tamin'ireny andron'ny grevy taloha reny e. I Jimmy re a. Ay, tadidiko iny ka. Bandy fotsifotsy vaventy sady lavaranjanana iny sady sarika be. Maninona izy iny Ranjato? Sa ve iny no ayainao nahavanina an'izao fakana-kiriny anjanantsika izao ka? Sanatria avy kosa ry lalao a. Manam-pahefana ange iny e. Tsy hany mihitsy le izy e. Raha natadidy ianao de mbola agent de police izy tamin'ireny. Amin'izao kosa izy efa inspecteur. Zay mbola avy tamin'ny alalako no nahatonga azy ho tonga amin'ny toerana io ka izy no hitako fa azo ametrahana tsara ny zoraraha mahazo antsika izao. Tsy vakiako loha izay gradiny ihany e. Rehefa afaka manampy antsika amin'ny mety ahitana ny zanantsika dia tsy maninona. Ieny ka zay neo ay e. Vonina mihitsy izy. Ay kosa. Ka maninona aza tapahanao ny teniko hoe efa avy tany aminy azo ary izay nilazaiko teo hoe efa vonina izy. Anao izay azony atao mihitsy hono izy amin'ny fahefana kely izay ananany eo am-pelantanany. Efa nitsoahako avy hatrany koa mantsy ny fitoriana napetrako tamin'le anankiray milalao fiainan'olona iny. Ka avy hatrany dia nandray ny fitoriana napetrako izy ary dia nanomboka sahady ny fanadihadiana. Efa manao famitorana izy amin'izao e. Miandry anao salama dia makany tsika na izy no asaina mankaty. Izay mety amintsika zany e. Mila miainanao mantsony izy vo afaka tena miroso lalindalina kokoa amin'ity raharaha tiako. Ka nazao dia nizao ana maninona Ranjato a? Miankina amin'ny anjanako anie zany ka mbola hindrasana salama roviana indray. Sady tsy ho salama izany mihitsy raha tsy ny zanako no hitako eto akaikiko eto e. Atsoa izao izy raha mety ka sarobidy angenindray sekondra amin'izao Ranjato e. Aiza ny asiako ny tenako raha sanatrika maninona any izy zanako iny. Efa tsy manana afa-tsy nitokany ventsika dia mbola misara andreo tsy mataotody tamintsika ihany. Fa dia inona loatra ireny antony e. Efa natoky ihany tsy lofoka manoloana an'izao saingy tsy tadiko tsony ka aleoko mba handrotsaka ny ranomasoko ry lalao a. Andray. Efa herinandro anie izay no lasa mbola tsy nahinom-baovao ihany. Dia sanatria ve ka efa maty izy Ranjato a? Kosy nefa iza mahita raha izany tokoa fa na dia antso fangatahana takalo aho zany e. Tsy mbola misy akory hatramin'izao e. Andray Ranjato vera maty atokany aiko. Fa sahiranana tsy nisy ohatrany ny lalovantsika voalisany iny anankiray iny nefa dia mbola nalainao olona mamempo anaty ato am-pelantanantsika ihany. Fa sao dia mba tsy vola avy amintsika ary no ilaindry zareo fa efa manana planina fanaovana azy mihitsy izy. Ohatra hoe akana taova midina ho taizany zareo. Dia tsy haintsony ry lalao ka verivotra tanteraka azy. Aleo tsy andrasany alatsony izy ty Ranjato ka mandeha ho an'ny fotoana ka tonga dia atsoden'izao izy. Inao ihany ako rehefa atsony zany dia zaiko. Ary tena fo mafy mihitsy ange ianao zany ary madamo lalao e. Jerera tsy mifomby ohatrin'ireny inireny ty lohanao. Zao inspecteur nanaovan'ireo tsy mataotody saingy mbola tsy mampaninina azy fa mahazo ny zanako izao mety mbola mafilavitra noho izao any amin'izay misy azy any. Mena fa tena nampiany tokoa ianao Monsieur Jimmy. Aza manahy ianao fa efa niteny tamin'ny vadinao fa anao izay azoko atao e. Fa raha sao etahanao izao ve tsy aleo aloha ihany fotoana manaraka. Tena reraka be mihitsy mantsy ny fahitako anao ko
Efa niteneniko an'izany mihitsy izy inspektera fa tena belobe. Ny anio de ny anio ihany ny asesany lava. Tsy afaka miandro mihitsy hono izy. Tsy tapanao marina mantsy izany fondrain'izany a. Sady moa mpatsapanao koa ve mety ho debideby sy fanahina mahazo ny zanantsika ny amin'izay misy azy ihany e. Tsy inspektera a. Tsy misy miandry amin'ny fotoana manaraka izany intsony fa tonga dia atomboy raha ohatra ka mety aminao. Za ve moa tsy azoto fa ianao mampalahelo ako. Ka raha tena malahelo ianao dia ataovy izay ahitana ny zanako farak'izay haingany e. Eny re madamo lalao a. Manome toky anareo fa tena anao izay azoko atao. Saika efa fantatra daholo ny zavatra rehetra ka fanontaniana hafa mihitsy angamba ny ilaiko valiny aminao. Voalohany amin'izany dia ny hoe mety nisy fotoana ny famaliana taman'olona ve? Tsy haiko na hoe havana, namana, eny e, na olona tsy fantatra aza. Raha tamin'ny fotoana ny asako aloha inspektera dia tsy fiarana fa saika isan'andro ny misy fifamaliana tamin'ireo olona mpitondra marary a. Fa hatramin'izay taona maro toy ny asako izay intsony dia tsoroko aminao fa tena efa ela be azy tsy mba nifanerasera firy tamin'ny olona izany. Eny fa na dia niavako azy e. Izany hoe taoriana kely niterahako any Naliary e. Ny tena ihany no niboaky ny trano. Izao moa Naliary efa mianatra ka manatitra sy makazo ny fanampiny fa tsy misy ankoatran'izay. Noho izany dia tsotra no valiko anao fa tena tsy nisy olona nifanditra tamiko izany mihitsy hatr'izay ka. Azoko fantarina ve ny antony tsy nivoahanao firy ny trano intsony? Izany hoe taorian'ny niterahanao ny zanako? Tokoa moa tsy mbola fantatrao inspektera. Tamin'ireny fotoana mbola niasako teny amin'ny hopitaly ireny hainao tsara fa amin'ny maha infirmiera dia be ny zavatra tanina. Indray andro izay nisy zavatra namaky amako ka voatery niazakazaka satria maty ny asansera. Dia hitanao ihany moa fa totohatra be tsy hita fiafarana tsy maintsy nandehanana ka noho ny harerahana angamba dia tafitohana. Hany ka ny anjera ary tsy tafatsana raha tsy tany amin'ny farany ambany. Vokatra ny fianjaran'izany dia mitondra takatra satria voadona mafy ny azon-damosiko ka tsy mahavita mijoro ela intsony ahy. Eo amin'ny ora iray na roa eo ihany sisa farafahabetsany. Mampalahelo izany nanjohanao izany. Tamin'ny fotoana tsy nahateo anahy moa ny nitrangan'izany ka izahay angamba ny antony tsy nahalalako an'izany. Mazava ny amin'ny fahiditra amin'ny fanontaniana manaraka indray ary sika raha toka sitraka ao moa izany. Eny re inspektera. Apetrao foana ny fanontaniana fa vonona maly an'izay fantatro rehetra. Ena mitohana tanteraka izany fifamoivoizana izany marina mafy. Jereo raha mihetsika mihitsy. Efa ora ray latsaka izay. Soa ihany fa efa lala mody ty fa raha izany no vo andeha hiasa dia tena efa monjy firavana angamba. Ka inona fa izy aleo aloha hamaky gazety raha izany ko. Fizy ianao rangaty a. Inona nataonao miditra ato anaty fiarako ato? Fa matinina ve ianao ty e, ha? Mandehana ianao mivoaka sao dia ahita amiko a. Efa miteny anao zay a. Ohatray. Ataovy io nge ahitantsika azy e. Toela midikidiko ato anaty fiarako ato indray no mandrao anaka. Sa mitadinina mihitsy ela ty. Moramora ihany ho hainao dokotera Ranjato a. Fa taiza koa no nahalalany momba ahy e, ha? Sa mifankafantatra tsika? Tsoroko aloha fa za tsy mahalala olona ohatran'lahy zao. Isoro mihitsy aloha iny capucine jereko tsara ny endrika ela. Tsy ilana resabe izay nahalalako ny momba anao any e. Tsy misy capuche miala izany koa eo Andriamatoa. Fa iza mihitsy ela ty e, ha? Rehefa tsy voaka moramora pahindreny ela dia tsy maintsy entiko amin'ny lombotolo ty a. Fa manajaty eny e. Hitanao ty. Metsy mahery eo nge ianao e. Ohatray. Ary akatony moramora io varavaran'io a. Dia aza mieritreritra ny anao fihetsika hafa fa tsy salasala mihitsy a. Fa to basy. E, basy ty. Asa vonoina ary rehefa live zy tianao alaina ato e. Dia mandehana any fa aza tao an'izao a. Ary to malaky mibara rehetra zato izy e. Ka rehetra aza matao raha fa tsy aminoko anao akory ty e. Tenako ihany no vonoko amin'ity raha toa ka manao vinany eo ianao. Amin'izay tsy ho hitanao mandrakizay ny zanakao. Ahoana tsara? Any e. Zanako? Zany hoe elany ny olo jovanina nankakery ny anjanako? Voalazanao. Ela be zany f'izao e. Raha manaiky fifanarahana ianao dia ho hitanao ary hiverina aminao tsy ho ela ny zanakao. Ka ahoana? Tsy manao fifanarahana amin'ny olon-dratsy arangaty a. Ay. Anao fikarohana aza saika ataoko. Maika nisy an'lana nantom-potsony tahaka an'izao.
Polisy no maka an'lahy eto afaka fotoana vitsy-monja. Aza raha honanao amin'izany ho fa tsy misy atahorako an'izay polisy velively akory. Ay, Tsy hoe dia hitantsika eo ny toyany e. Ny andraisanao an'io finday io no ela dia ho very miaraka amiko mandrakizay ny zanakao. Abokako amin'ity basy ity ny lohako. Hevitra mantsy ianao fa tsy ho sahako izany. fa ahoana nefa no inoko fa any amin'lahy io zanako ka, ha? De fifanarahana inona koa no tadiavin'ny lahy toko? Efa napoziko mihitsy izany. Izay no nitondrako an'ity carnet de correspondance ity. Ka ny zanakao insatsy azy. Tsy mahateny tsony ianao a. Raha ty fotsiny aloha de tsy ampy inoko hoe any amin'ny lahy marina ny zanako e. Ohatra hoe Iza ny mahalala raha sinavana tsipitsipon'ireo olon-dratsy teny amin'ny lalana fotsiny ka entin'ny lahy isan-dohana aty mba aza olona vola. Nandeha tamin'ny vaovao mantsy ny fahaverezan'ny zanako ka... Io mihitsy izany no asehoko vao ino ianao a. Fa inony ty? Ino jereo e? Rojo? Tena naly aty. Fa aiza ny nasianareo ny zanako ary inona no anton'izao e? Mbola tsy androany aloha ny ahalalànao ny antony e. Vavaha fotsiny mba ho samy velona iny tsika. Ka zao ary ilay fanarahana e. Fa inona nefa ny zavatra tadiavinareo e? Eo indrindritsika izao ka eny tsara ho afa za maika. Ka lazao e? Zavatra tsy dia sarotra ngefa tsotra fotsiny no ilaiko ataonao e. Inona re zany tompoko? Ao amin'ny hopitaly aho. Efitrano 520. Misy rangahy izay tsaboinao. Rakoto Manalina Pascal ny anarany. Niditra tao efa tapa-bolana eo ngambo izay. Pascal? Fantaro tsara io olona lazainao io satria mandalo eo ambany masoko daholo ny dosie an'ireo marary rehetra miditra ao amin'ny hopitaly. Efa haiko hoe ianao no misolo toerana ny lehiben'ny hopitaly amin'izao tsy maha-eo azy zao ary vao mainka mahatsara zavatra koa. Ilaiko farananao ny tantaran'io rangahy io. Izany hoe ataovy izay hamonao azy raha tonga dia tsorina mazava e. Ahoana tsara hoe ry Efa hoe izany lazaiko anao zaniko. Za ange tsy mpamono olona rangahy ty e. Sady tsy vitako izany. Mpitsabo no asako. Vitanao izany dokotera matoa mampanao anao an'izany ah. Mety ho avin'ny zanakao fotsiny atao an-tsaina dia mandeha ho azy io e. Ilaiko vitanao anatin'ny 3 andro izay fara-fahatarany. Dily izay dia hita eo indray ny toyany. Dia ahoana nefa ny fomba amonoko an'io olona io ka, ha? Dia hita eo ahoana koa ny toyany fa nga mbola misy hafa hovonoina ihany koa ka. Tsy ahoako aloha izay fomba amonona ho azy ihany e. Izy maty fotsiny no ilaiko. Fitao io fa raha efanao izay dia hitantsika miandalana eo ihany no tokony hanampiana azy. Izay fa lasa Ohatra e. Ary aza mieritreritra ny antsy vontsy fa efa hainao mety ho toyany ah. Azonao ampandrenesina daholo ny mpitandro filaminana izay misy rehetra rehefa lasa. Fa tsotra fotsiny ihany apetrako dia ny hoe raha misy fahatratrarana nefa mbola tsy vita ny zavatra kinasako. Efa honono ny saina fa dia veloma miaraka amin'izay koa na lia kely. Dia ahoana zany ny fomba ifandraisantsika ka? Tsy aferanao izany e. Dia tena tsy nahavita ninonina akory ve zany nanolona n'iny olona iny? Efa teto anatrehako zao ny olona tsy vanina nankakeriny anjanako nefa dia mijereko fotsiny. Tena mila miaona aingana amin'ny inspektera mihitsy azo ho teny izao. Aleo antsona aloha izy fa tena ilana vahaolana maika izao tranga misy izao e. Maninona nefa raha andeha arahako any mihitsy e. Tena tsisy hevitra tsony nefa. Izy aza efa tsy hita izay nalehany ko. Monsieur Inona? mba tero any amin'ny papa sy mama amin'ny amin'izay afa malahelo be andro zareo. Efa ela be nge izany tazomy monsieur tato e. Mama koa izao tena malahelo be anahy mihitsy any dia mitomany foana. Sady tsy tiako ny trano monsieur fa maizimaizina ny terika eny ka mifandriana koa hafahafa be. Tsy tiako ka. Sady tsy misy varavarana dia tsy hita mihitsy ny alina na ny atoandro. Mampalahelo any resanky. Tsy vidiny ihany ianao an'izao. Tsy azoko lazaina ny antony satria tsy ho takatry ndry mihitsy e. Ateriko andry rehefa vita ny asa-panaoviko ny papa sy mama andry. Ne monsieur izany foana nefa hatramin'izao ny olona mbola tsy aterina akory. Raha ny zanako monsieur koa izany misy maka ohatran'izao dia ahoana ozy monsieur? Dia ataoko malala ny anarako izay manao an'izany anjanako. Dia atao ny papa malala ny anarany koa izany ianao izao raha tratrana. Efa haiko ny anaran'ny dadanao ka. Monsieur koa aza miteniteny foana e. Vonoiny ange ny dikan'izany e. Sa manao an'izany aky izy a.
Satria raha maty aho dia tsy ho hitany intsony ry, sady indringa tsy mijaly atoko inona ny mamaka hody ihany e. Tena mijaly atoko, tsy mijaly ahoana. Tsy te hijanona tsony aho, monsieur. Atero a. Fa tsy efa niteny tamin-dry teo fa miandry kely aloha. Sa inona mihitsy ny tadiavin-dry ity? Matahotra fa azavazaza be tompoko. Ka ndry tsy ny nasarotra tambatambazana ka. Rehefa matahotra indry dia aza verina amiko tsony izany aterotero lavo izany. Mila misakafo koa na izany aza fa sao dia marary eo ka vao maika ela be vao mahazo mody a. Rehefa tonga ny fotoana tafody foana ndry ary papa sy maman mihitsy no hitsenandry aty. Mazava izay. Eny tompoko. Fa mba ataovy zavatra fa ry monsieur sakafo omenao anahy fa sange tsy tia mangazo e. Aiza ve ry monsieur ko izany foana nentinao amin'ity vilia kely ity. Sady amin'izay koa tsy misy sotro dia raisina amin'ny tanana ve ranga. Mihinana raha atao monsieur zavatra fa eo. Indrindra fa noy. Tena tiako sady alaniko be mihitsy. Rekako. Aiza nefa ny ahitako vola hivitanana an'izany. Izany nefa tsy te hitako volany amin'ny garanjato. Tsy dia izany loatra mantsy ny zavatra kinendriko amin'ity fakana keriny an'ity zasy ity. Tsy maintsy miditra amin'izany ihany nefa satria raha izao no mitoy dia mety ho fatin'ny hanohanana ato io zasy io. Mety mbola haritraritra mantsy ny fotoana hitazonako azy ato. Tsy maintsy voatery manao an'izay anefa fa raha tsy izany maty momoka fotsiny ny ezaka hatr'izay. Izao ary nalia. Ahoana tompoko? Ho ano aloha ireo fa raha pitso aho mividy noy be dia be ho andry a. Izao mantsy efa tsy misy mpivarotra intsony. Aleo aho izany tonga dia hiandra rapitso ramose. Tsy maintsy taperindry aloha ireo fa raha tsy izany aho tsy vidin-dray. Taperiko io fa ramose ho? Ahoana ki? Ividiany saribakoly kosa fa tsy misy lalaovina mihitsy e. Ndre izay tiandry rehetra mihitsy dia vidintsika daholo rapitso. Tapero aingana ary no mangazo-ndry fa maika torona. Tena tsy sanylaza ninninina tamin'ny inspektera indray marina. Eny fa na dia lalao vadiko aza tsy nilazako ny zavanseho. Tsy maninona izany. So mantsy miteraka zavatra hafa eo indray ny filazako an'izany amin'ny zareo fa aleo tazony ko tsy ambaratelo rery. Sady tsy avelan'ny zareo anao an'izany mihitsy raha ampafantariko azy aingana ny zavatra tokony ho ataoko. Aleo vitaiko mangingina samy rery. Aina mantsy no eo ambadiko izao fa tsy mba zavatra hafa akory. Androany koa ty fepotona farany nomeny le tsy mivaditro vaniny anaperako ny ain'le olona tsy mana-tsiny aho. Izy aza olona mba niangarany vitana tsy maty tao anatin'ny aitrano be mahatsiraviny. Fa raha tsy tonga aingana koa ny mpamonjy voina tamin'iny dia efa maty kila tanteraka tao io rangahy io. Fa ny tena anisan'ny mahonena dia reto vady aman-janany tsy nisy avitra daholo fa dia lasa lavenina tao avokoa. Mafy izany aloha e. Soa aloha izy fa olona manan-katao fa ratsy izany dia tsy voajabo ara-dalàna toy izao. Aiza ve ka ambenana polisy mihitsy hatramin'ny efitranony. Eo tokoa izao no hanahirana amin'ity raharaha tiako. Ahoana ny fomba hialana amin'ilay polisy mpiambinao? Zaho anefa ny tena fa nararotana amin'ny asolalahy-mpiara-miasa reto mbola farida mitseri-paolina ao ambadika aho. Aleo aloha andeha hiakatra dia hita eo izay atao e. Ohatry ary toa tsy eo amin'ny varavarana angely mpiambiny. Lasa izary. Savy niditra natory ao anatiny ao. Rehefa alotro izao mantsy ny toa makamaka ao ambony sezaoko. Oay, io mifoka sikary eo an-davarangana io kay. Ka inona moa fa tsy aleo tonga dia ararotina amin'izao e. Voana moramora aloha ny varavarana. Ary aleo tsy akatona fa atao mitany ilanila ohatr'izao fotsiny fa so mivoaka tampoka eo io ka tsy misy tsoahana dia aleo mailo. Inona amin'izay izany no atao? Hitako ny hevitra.
Tsy hoako ty prise mandefa ny milina mpamatsy-rivotra azy ty. Zay, miandry kely eo amin'ny 2 minitra io de vitany aminao Andriamatoa Pascal. Aza raha nalahelo raha manao an'izao zavatra zao fa nienjanako koa no avotako. Tena tsy maintsy aneno anefa zao ty fitaovana ray ty vao manomboka miheny eo ny fitepin'ny fony ty rangaty. Za koa ny adalainy ty eto fa tsy hoako any fotsiny ny lohan'ny prise. Tso ihany fa tavala fa raha tara kely ray segondra monja ny sotomako azy teo de efa naneny be tsy ny fandrenesana tato. Tena vity ty marina. Tapitra sady neny nefa mbola tsy dila akory ny 2 minitra. Kely aina koa angery Pascal zany mandriam-piadanana le Jelary Pascal. De misaotra ary aza matahotra fa tsy handatsakaina fotsiny lafa mba sorom-panavotana ny zanako. Sady raha sitrany eo koa nge lahy de hitondra takaitra no anahirana ny velona fotsiny. Marina fa tsy tompony aina fa de miala tsiny be dia be. Aza raha nalahelo. Averiko ny toerana aloha ty prise iray mamahana milina mamokatra rivotra ty mba tsisy ny aya. Ity ray ty ndray avelako ihany fa raha tsy zany de aneny io raha averina tsatoka. Mody ajanoko eto amin'ny tany eto aloha ty. De somary isaka moramora ohatr'izao ty azo fiantonan'ny reto ty ka vatany vao mamoa varavara nga polisy de tsy maintsy latsaka io ka ohatrany hoe voatonan'le azo ny nampialan'ny prise io. Lamina iny fa aleo ny lalana mivoaka ato am'izay nasiana olona. Mampamangina reo rolahy zay fanjevonao amin'ny fianakaviana Mateo Rapoly ah. Ara-dalàna be zany. Aiza ve ka tsy nahita toro mihitsy alina tontolo fa de nivandravandra fotsiny ny eritreritra n'izay mety mahazo anjanako any lavitra any. Hatreto aloha de mbola tsy nisy ako ny zavatra ny trangalina. Mety anahoana reny toyany. Tsy de misy raraiko an'izany fa ny azo ao ny fantatra de ny olana mahazo anay. Zay mahazo ny hafa any. Azy ny azy. Lalao ah! Lalao oh! Tonga nge ahy. Ay ve anao ato ihany de tsy miteny. Fa inona koa ty mahazo anao e? Otry. Ary tomtomany. Fa misy inona Ramatoa? Fa misy inona ho ara Ramatoa ty ah? Lazao amiko aingana ny zavatra nataonao alina. Lanitro. Feno ty lazainy ty Ramatoa ty. Fa zavatra hoana fa tsy azoko e. Motsy avy ny azy za io. Garda nge alina. Io. Jere io rona tsara anaty clé USB io de azonao ny tiako eviana. Fa inona no ato e? Io e, jereo. Fa mila fanazavana tena mafonja mihitsy amin'io ranjato ah. Inona reny ndraikitin'ity zavatra ty? Aleo jerena de hita eo. Za ihany ty dokteranjato ah. Mahafinaritra ny fiara-miasa aminao ka. Ianao azo anakinana andraikitra tsarako. Vita iny nydingana voalohany. Reko tamina namana ray eo amin'ny hopitaly fa totosanao ny afera Pascal. Tsy de ho lava resaka fa zao ndray ny vaovao e. Mila vola 50 tapitrisa ariary ah. Ohatray. Fa inona ty lazainy ty ry lalao ah? Tsy mila fotoana ela fa androany diny androany ihany dia ilaiko vory reo. Raha sanatria ka tsy tonga anao araka ny fotoana omeko anao rehefa avy eo ny vola dia ifainao ihany ngamba ny toyany ah. Fa alohan'izay aloha ito misy horonan-tsary fohy misy afatra avy tamin'ny zanakareo. Coucou papa sy maman. Salama tsara fa malahelo anareo. Raha tianareo no tiako aingana dia ataovy tsara ny asa-panaoviny monsieur io anareo. Zany ah, bisous nareo. Zanako malina. Tody tsara ngamba izay ny afatra e. Raha tianareo no toy izany tsikitsiky sy angolangolan zanakareo tahaka ireny, ary raha tena ao aminareo tokoa izany fitiavan-janaka izany dia tadiro fotsiny izay asaiko atao fa hifamerina tsy ho ela nareo e. Farany dia ny mahakasika ny toerana naterana an'ilay vola.
tsy lavitra fa eo amin'ny kanja fanaovam-bola eo akaikinareo ihany. Anio amin'ny 5 ora tsy diso. Rehefa tonga ao nareo ka mijery mitodika miatsinanana dia ahita fitoeram-pako vita amin'ny dabany tapahana miloko mangamanga. Misarona izy io ka ao no natsifohan'izay manatitra azy ny kitapo misy ny vola. Izao nefa ny tadio raha ohatra ka vola tsy ampy na sandoka na rovitra gazety no mameno azy, dia efa manapoiza fa tsy aheno vaovao mahakasikasy ny zanakareo mandrakizay tsony nareo. Mazava aminareo tsara angamba izay. Averiko ihany ho fa azonareo ampandrenesina ny mpitandro filaminana fa tsy mampaninona. Efa fikalany daty mantsy le hoe tandremo mampilaza ny pôlisy. Zay va rehefa avy eo dia mbola mamerina ihany aho hoe tandremo tsisy ilatsaka ny zavatra voalazako rehetra teo Andray, miandro ny fanazavana avy aminao amin'izay Ranjato Ranjato, marenina ary ve anao ty samy tsy mianotsotra izao fotsiny? Azako dabainao aloha fa avelao akasaina ka. Fa iza nefa namenao an'iny Iza nanome anao an'ity clé USB misy sary vidéo ty? Tsy haiko fa nisy olona nampaneno sonnerie zay tamin'ny maraina. Rehefa namoa varavarana nefa dia tsy nahita nizaniza fa lopo tsy nisy anaran'ny mpandefa sy ny andefasana nitako mipetraka tao am-baravarana tao. Rehefa nisokafako dia io clé USB io no tao anatiny. Fa akasaina ahoana moa ty ianao ty ka? Fanazavana mikasika ny zavatra nirahany Yesu nahita tao anatiny io ny nandrasako fanazavana aminao fa tsy hitako hoe mbola eritreritra ahoana Za kosa mitetitetika ny andaingamiko. Tsy tsy zazakely akory ka naiky fahanana laingety. Sasa dia manampitrotraka ny zavatra efa mahazo riry lalao Mariny, angalao zubapay mihitsy aloha fa tsy azoko mihitsy zany haiko zany ka aingana ianao. Ka io Zao ary ka eno tsara. Zay nitantaraiko anao daholo zay ary le izy ka raha ianao no teo amin'ny toerako dia inona no ataonao ary ka Ka inona moa ny ataoko fa dia tahaka nefa nataonao ihany. Saingy tokony mba nampahafantarinao kosa aloha za sy inspekteur. Fa ianao ve fa mitapy sa ahoany Mitapy ahoana ka? Ka zany ka tianao angany hahafatesany zanatsika. Fantatrao mantsy fa raha inspekteur dia tsy hanaingy velively mihitsy raha misy an'izany zavatra zany. Ny antony tsy nilazako taminao indray dia natahotra so tsy natambavy ianao ka andamoka nitetika efa nivolavolaiko. Dia inona zany ny ataonao ka? Kinona moa fa tsy maintsy ilazana ihany inspekteur Jimmy eo amin'ny fotoanany meny io mantsy no azo antoka ny andratraran'ity olona tsy fatapeviana manao takalona ena ny zanatsika ity. Ianao ty mihitsy nefa mitapy raha izany ka? Fa za ahoana no mitapy ka Ka ianao tsy maintsy miteny ny marina aminiko. Na tsy teniko aza nefa ianao ne tsy maintsy fantatra inspekteur amin'ny alalan'io vidéo io fa namono olona ianao ka ho raisi-potsiny Fa za nga ampiseho anazy an'io Fa heverinao fa vendrana ve inspekteur Tsy maintsy hoe ametraka fanontaniana amin'ny fomba nahafahan'io mpakakeriny io nandeha fafatra tamintsika izy. Dia inona no forononao azy ka? Raha ilaza ianao fa avy tamina taratasy na hoe antso dia tsy maintsy mila porofona izy ahafahany manadiady. Namononao an'izany Pascal izany koa anie tsy maintsy ho hitany eo amin'ny vidéo io ka ho raisi-potsiny io ianao mba amisaina aloha rangaty vao manao zavatra. Ianao koa zany tsy hoe tsy ampiseho anazy an'ity nefa amboarina aloha le vidéo Fafako le tapany voalohany fa tonga dia le tapany misy fitakiana voliny ihany no aseho aminy. Tsy hanana ya mihitsy izy amin'izay mantsy. Milamina aloha ny amin'iny ka ahoana indray mahakasika an'ireo vola pezatakin'ireo mpakakeriny. Aiza Ranjato no ahitana an'izany Tsy ianao fa raha nitahirintsika mivady hatramin'izay any amin'ny banky dia tena ampy tsara amin'izay nitakiny. Dia sahanao tokoa ve nandefa vola be any Ranjato So dia tokony atao vola sandoka ary ny apahany. Ny raha matao tiako ohatry ny tsy azoko. Ny vola indray no mampalahelo azy fa tsy dia rototra amin'izay zanany akory izy. Aleo antsoina aloha inspekteur dia hita eo ihany izay tokony atao Fa alohan'izany aleo amboarina aloha le vidéo ary maka ny volany amin'ny banky aorianan'izay. Tena efa tsy androko iry ny fotoana azoko ny zanako Ranjato Mba marina moa Aza manahy ianao fa afaka fotoana vitsy dia tsy maintsy eto ampelantanantsika na le akely. Mira latsaka kely zao fo manamizay ary nareo dokotera Ranjato metraka nyreto vola eny amin'ny toerana voatondra sina azy. Dia ahoana zany reto vola be reto inspekteur?
tena hoe alefa atao takalo any ihany ve sa so de tokony soloana taratasy ny ampahany? Eny tokoa andre matoa inspekteur, so de ho votsotro eo mantsy sitrany atahoranay fa tsy de le resa-bola loatra e. Vola ny azo tadiavina foana. Aza mananareo fa efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Andana fotsiny aloha ataovy amin'ny toerany reny vola reny fa sao de diletra any ny ora. Rasoary fa atao ho avy vetivety. Ka efa eo amin'ny toerany ihany reo vola reo. Ahoana amin'izay natao inspektera? De mihevitra ve ianao fa tsy misy mahitsika amin'izao ka? Azo antoka tsara loatra eto fa mbola tsy miodiody ihany reo olon-dratsy e. Satria fantany foanareo fa vao nyteneninareo de avy hatrany tena de fa ekipa fitsifitsina anaramaso ny tetỳ manodidina. Ny tsy fantatrareo de reo olona maromaro tazanareo mody mamafa lalana, manamboatra fiara. Eny fa na io lehilahy mody matory amin'ny tany io aza de polisy avokoa. Ny manodidina eny rehetra moa de efa tsy lazaina tsony satria efa nisy maromaro nalefa indray tao aorian'ireo fitsifitsina sy nananao savalalan'ireo. Lehilahy izy raha mbola ho afaka amin'izao velam-pandrika efa maty-paika izao raha mianan-kendra mijabaka io. Tsika zany tsy manao ninona aloha fa de manara-maso aty alavitra ety fotsiny. De ahoana nefa nafantarantsika hoe iny le tena izy na tsy? Ny tiako lazaina de ny hoe raha manira-kolona hafa fa tsy izy tena ny akan'ireo vola ireo. Ay ve, tsy misy olana ny amin'izany fa se olona tonga maka an'ilay valizy eo arahana izay toerana lehany mba hahalalana izay toerana misy azy ireo. Tsy tonga de samborina mantsy fa mety ho zava-doza ny hitranga amin'izany. Za nefa mino andriamatoa inspektera fa efa eto ihany ry zareo fa tsika ny tsy maharaka. Tsy maninona izany na efa eto azy izy e. Ny azoko antoka fotsiny aloha de ny hoe raha haka le vola ry zareo de tsy maintsy mandalo eto ambany masontsika eto. Fa aiza ihany nefa e? Efa mahery 30 minitra zao ny amin'ny 10:00. Mba mandrasa rehefa inona ary ty e? Zay mihitsy no efa saika ny tsy nitondrananao taty. Ka mampangitakitaka be ihanyko. Vola be indriny atao soronandra angaty e. Ary aza loazanareo mivaly ny famaly eo ka samy mivonona amin'izay zavatra mety hitranga eto. Fa misy ny inspektera ny tomamahana basy ianao a? Nahazo afatra avy amin'ny zalahy fa misy lehilahy tamin'ny mitondra borety avy any Tsinanana ka zao de mba izy ihany zany. Fa aiza izany no tao tsy tazantsika kosa? Mbola lavidavitra ka fa raha ny fijerindry zareo azy de tena andeha ho aty mihitsy olona io. Hitanareo iny? Eny. Eny tokoa. Sady mahamahana be nge izy zany inspektera e. Raha zao fijeriko an'ity laty izao aloha de pozipoziny tsy mba le baka kiriny mihitsy. Sa olona ndrahana ve? Tsy haiko. Tamin'le ndray mandeha iny mantsy de somary tazako tamin'ny rétroviseur ihany ny pikapikan'le olona niditra tao anaty fiarako. Raha vao niodina kely koa moa de tsy hitako tsony nalehany raha zaly saika hisambotra azy. Fa inona nefa zany no antony hamananao any basy iny inspektera? Moa ve raha tena raikitra tokoa no sakoroka matinareo iny olona iny de ahoana ny amin'ny zanakay tsy hitaka? Rehefa amin'ny tranga tahaka izao de tsy maintsy mivonona foana. Eny fa na de efa manana tetika mati-paika aza satria tsy haina koa izay efa planina andry zalahy. Ny ainay aloha ny ambony zay vao ny an'ny hafa satria ataonay ahoana moa ny hiaro ny hafa raha toka ho faty zay. Raha tena mitranga tokoa ny tsy ampoziny eto de matokisonareo fa tsy maintsy misy foana ny lalana entina manohy ny fikarohana. Tsy fantatrao mihitsy mantsy inspektera fa olona tsy matahotra no faty zany ingeny fa avalintsika. Za koa tsy samy laza amin'ny inspektera mihitsy hoe efa nahita ny olona io. Tsy hoe nahita moa zany fa efa niresaka mivantana taminy. Iny le olona fa manokatra n'le fitoeram-pako ry inspektera. Tena tsy salasalalina tsony kosa zao fa tena izy io e. Mandrasa kely aloha e. Aleo jerena tsara izay ataony. Nanary an'iny fako tao anaty borety iny fotsiny izy fa tsisy nininona nalainy tao. Iny izy zao fa lasa. Hitanareo tsara ngamba fa tsy mitondra afa-tsy le borety teo ihany izy a. Ary sao de tratra maso be tsy mahita ary sika inspektera. Tsy possible zany madame lalao a. Olona firy eo ve de samy hojembo daholo. Aleo aloha andeha hanantona zalahy ery hijery akaiky ny zava-misy e. Toy io samboriny zalahy koa mantsy le lehilahy teo. Ka efa hoe tsisy kosamborina hoanandray ariko. Aleo aloha zaho iny de orio ny vaovao. Fa nareo mivady aloha miandry ato anaty fiara ato ihany.
Tena misambara be mihitsy ny any anatiko any Ranjato a. Inona re ny zava-mitranga ao e? Enjany tia mahazo antsika ty ramatoa ty a. Ohatry ny te hanome tsiny tena giany am'izao hoe na ninona moa tsy zaharerina natitra ny tevoly ty tatika. Namon'olona azy efa nataoko. Maika fa zay ametraka niny tao anaty dambabako tao fotsiny. Aza miteniteny foana indray ianao Ranjato a. Raha mba reny inspekteur eo zany dia mba ahoana? Sady tia izy fa tapo fa mangina amin'izay ty vavanao ka. Ka ahoana ny tany indray batao inspekteur a? Eno a, inona ny vaovao azonao ambara? Tena efa maty anina ny anareo e. Tratra ny samy variana teto daholo tsika rehetra. Ka tsy efa niteny taminao ve ahy teo hoe mety manao fanafody iny olona iny? Tsy misy idirany samy mihitsy ilay izy madamy lalao a. Sady le lehilahy teo koa ange efa voasambotra e. Tsy nahitana ninina tany. Fa ny antony nakodikody azy teo dia ahoana inspekteur a? Ianao koa moa zany tsy avelanao ho anazava mihitsy inspekteur fa fanontaniana nasesika aoko. Ka efa dodina ange ahy e. Toy izy ny fitantaranao fa mihaino izay inspekteur a? Ny antony nakodikody azy teo a dia izao. Fako tsy azo ariana amina toerana tohitony ny saika ho ataony tao. Rony fanafody lany daty rony sy raingo miampifantsina famindrana rasany sisa. Nisy isan-karazany izy tao. Fa raha ny fijeriko azy dia toa ohatry ny navosotrareo indray ange izy teo e. Ie, rehefa nahadiadiana teo izy dia nilaza ny toerana niasany sy ny olona naniraka azy anarandreny fako ireny. Raha hafa indray mantsy ny mahakasika an'iny fa tsy misy ifandraisany amin'izao. Nefa nahazoana fanampim-baovao ihany aloha e. Tsy izany mantsy fa efa zatra-panao an'izany ty tovolahy ty ka efa endrasan'ny olona ety manodidina. Teto amin'ity fitoeram-pako vaovao ity izy ny saika anara azy ka nanjo izao ny fanehitra tamintsika izao. Dia aiza ho aiza amin'izany le fanampim-baovao inspekteur fa tena tsy azoko mihitsy a. Mazava be izany madamy lalao a. Midika avy hatrany izany fa vao napetraka teo ty fitoeram-pako io. Hatr'izay tsy mbola nisy an'io. Ninona tao mihitsy mba ahafahan'ireo jolahy efa ampitraikefa nivarotra antsika amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tena treta aloha dia tsisy azoko mihitsy ny fanazavanao dia matoa inspekteur. Fanina tanteraka. Eno a Ranjato. Na za koa aza teny ivelan'ny farim-pifandraisana tanteraka. Sao e, rehefa nijerena tao anatin'io bakan-jordiro io dia tsy tao tsony ilay valizy nisy ny vola. Ahoana tsara hoe inspekteur a? Tsy tao tsony ahoana ny valizy nisy ny vola e. Maty a vola be ako. Zany koa ve dia azo inony e? Mety eza aloha nareo eno ahy e. Na za koa aza ange tena saiki tsy nindra tsy nanadiady tsara e. Hoy aho taminareo teo hoe tapapako vao natao teo io. Nametrahana an'ilay vola tao anatiny no ela dia izay. Nanjavana tsy hita tao ny valizy. Ratsorina dia izao e. Misy lavaka izay eo ambanin'io fitoeram-pako io. Lavaka izay mifandray amin'ny fivoahan-drano maloto maromaro eto amin'ny manodidina. Nampiasa fihetsehana koa ilay jolahy ka nasiany lavaka ihany koa ny vodin'io tapapako io ary mody nasiany fakifaky kely mba tsy ahitana an'ilay izy. Vatany vao napetraka dokotera tao ilay vola avy hatrany dia nisontoniny avy tao ambany. Ary rehefa azo izany dia lasa izy nandeha. Tsika fotsiny izany ny andro vasoka teto. Sady raha tsy nisy an'ilay mpanary fako teo iny izany dia niandry teto foana tsika na dia efa nitsasaka aza ny alina. Tena tsy nahenjana anareo izany inonday nitoraka iny raha izany. Dia inona indray re izany no atao manoloana an'izao fandresen'ny olon-dratsy izao andre matoa inspekteur. Dre kaky andre neniko. Ka inona tsony ary izany ny aminay raha izany ny fandehany inspekteur. Anondra neto indray le ramatoa samponyity marina. Fa tsy mety mihitsy ve mivavanao ty ramatoa ty raha tsy mitsaotsaona. Fa mitsaotsaona ahoana koa ary za Ranjato. Ianao koa ty dia ohatrindreny iny indray ka. Rehefa lasa ny ange ny vola izay nitadiaviny tamintsika dia ahoana indray izany ny ahitana ny nalia. Aza manary toky izany mihitsy anareo mivady raha mbola izany ho mitantana ny tiraraha ty. Ka inona ary izao le hoe ataonareo ka? Nisy an'ilay horonan-tsary nomenareo ankeo maraina iny. Tsy maintsy iny indray izany izao no entina manainga amin'ny fanadihadiana manaraka. Ny azoko lazaina anareo dia izao. Aleonareo moto fa mihariva ny andro. Dray, tena diso fanantenana tanteraka marina. Efa mba nanofina hitanjanako akinanjo nareo ny anterana azy ity vao fitaka tamin'ny kely foana. Ary sao dia mbola tsy ampitraikefa kory ary nareo reto inspekteur. Io indray ianao ry lalao fa hanondrana. Tsy mba mahay manindry fo mihitsy ianao fa izay tandrify ny vavanao dia lazaina daholo. Hitako. Tena aza tsy indrindra re inspekteur fa sendran'ny olona tsy. Tsy misy tsindre izany fa raha malala izao zavatra mianjady aminareo mivady izao a. Indrindra moa fa mareny azy izay nitondra volovolana kibo. Mafy ange izao entin'izao dokotera Ranjato e. Enti-mody mihitsy aloha izy dia rapitso ianao ilaiko tonga any amin'ny biraoko. Marina tokoa izany e. Fa za nge mety tsy ho afaka ho any andre madoa inspekteur satria tena be asa be raha amin'io rapitso io e. Ny olona manana rendez-vous amiko fotsiny nefa firy rapitso maraina.
mangony fotsiny ny any amin'ny hopitaly. Tsy maninona fa zay mampalalaka anao aza atao dilany ty herinandro ty fotsiny. Zay aloha izany fa dia omendalana nareo misy polisy anankiroa ihany asiako manatitra anareo any an-trano mba ampilamitsaina anay hoe tonga soamantsara nareo. Dia misaotra indrindra re, mankasitraka ihany koa. Ve za ty ka mahavita zavatra tsy takatry ny saina tahaka ireny. Niesina daholo ny polisy rehetra nanaovako azy. Very zara reny koa mba mora midy ohatran'ireny. Aza behivavy eo ilay selara tovy fa mba navarotra mpitsanganana dia efa mirere fatratra ery. Atao fa mbola ho sendra ny mahay azy aloha dia hitomany tena rery amin'izay. Aleoloha saina tsara reto volo reto fa tsy ampy tsara ka. Ny atsasany aloha izany tonga dia mba omeko an'ireo fianakaviako sahirana mba hivotandry zareo amin'ny fiainana fa tena efa latsaka katerena tanteraka izy menakavo. Ny ampahany amin'ity indray ataoko karaman'ny dokotera Bruno ary ny ambo mba ampiasaiko mandra-pavita ny zavatra kinasako. Mino fa ampy tsara reto e. Sady izy ity koa efa tsy haharitra ela intsony ka inoko fa ampy tsara reto. Ary ilay ody amin'izay dia raha tsy manatitra an'ireto volan'olo reto fa efa alina loatra koa izao ka. Aloha tonga dia hivatsy-paty masaka avy aty fa tena tsy havita andro intsony ka. Izany koa mantsy mba tena tianina lia kely sady ny diva ny varotra mafy ery. Eto angamba ny vidy. Mba anaovy misonga madama azafady e. Ataovy efatra. Hoentina ilay izy fa tsy hohaniny eto ka. Ty ary ny volanao. Tonga dia tazono anao aniny fa merim-bola fa tsy maninona e. Tsy maninona ho ahy. Tsy misy isorana re a. Naly a. Mampalahelo andry iny efa tsy maintsy nataoko izao mba hamaizana an'ireo mpanao ny tsy rarina sy tsy mitsinjo ny madinika. Manaotsindreo falavo. Mino fa tsy hanome tsiny andry rehefa arisaina ary hahafantatra ny tena tantara marina. Io ihany koa ny antony anaovako an'izao rehefa any aoriana any ka rahatr'izay tsy etsony aho. Tonga ihany aty marina. Ary aloha jerena ihany manodidina fa sao dia misy nanarakako. Tsy nisy ka. Efa torovana mihitsy koa ny sandroko mamosy manidy an'ity varavarana mafesatra be ity isan'andro lafo izao. Raha rano tadiavina lesy ny alaka zakao raha tovo aho. Efa fivohany ka. Ary aloha hiditra amin'izay fa tena efa noana koa izay ilay zaza ato. Naly aho. Naly aho. Ao mivoazaka hihinana an'ity sakafo netiko ity ah. Le paty tena tindringa ty netiko ity e. Andriamanitro. Naly aho. Naly aho. Maninona ary ty zazy ty. Tsy mahatsiaro teny ohatran'izao e. Marina mafy tsy mbola miaina tsara izy ka. Tsy maintsy entiko any amin'ny dokotera Bruno sao dia izao ty fa tena tsy azo andrasana ara-pitsotsoa. Tena raha tara kely foana nitondrako any Naly taty amin'ny dokotera dia efa razana izy ohatran'izay. Tsy fahampiana rivotra no nahatonga ny tsy fahatsiarovan-tena nahazo azy toy iny raha araka ny tenin'ny dokotera tamiko. Marina aloha izany satria tena zara raha misy lavaka kely idiran'ny rivotra ao amin'ilay toerana itoeranay e. Isaorana aloha ilay nahary mba tsy naninona izy fa afitra soamantsara. Tsy haiko intsony ngamba izay mety ahazo ara sanatria ka naninona teo Naly kely. Ay miantso aho dokotera. Vita izany ny fizahana farany natao taminy fa mahazo mandeha amin'izay izay. Saika tantara ratsy iny sy eo alina. Efa mizaka foana hiala aloha any amin'izay toerana lehako any fa mbola tsy maintsy tratra ny fitohanana tahaka an'izao foana ka.
fa mahazolona anarana mihitsy hoe tare jeneraly. Talotoko moa tazoniko izany toerana mahatale ahy zany fa tsy am'izao tsony, solon-toerana fotsiny sisa am'izao. Fa mba manahoana re le zanako an'izay? Mbola anisy velona ihany sady sanatria efa lasako razana. Efa tsy manana afa-tsy ny araky ny tenin'ny lalaova izay de mbola misy mahavita manendaka kely lety aminay ihany iny sasy iny, fa saika tsy nanataranaka mihitsy ny efa isy lalao. Raha tsy nitsapo tena tany ivelany ny lalao vadiko ary efa nanao tenerana taminy mihitsy aho tamin'izany, fa raha sanatria tsy miteraka izy de tena isarahako. Ay mba nambiny ny avo ihany izy de nitoejaza, mbola natao aorinany tsabony tena. Afaliana indray ny ainanay no ny tonga le sombonenay izay nandrasana sy nantenaina fatratra, fa ohatrany malaza eritreritra aho ty vadiko tsy rototra loatra amin'ity zanakay. Tsy azoko hoe fa maninona. Tsapako tena mangatsiatsika be mihitsy. Fanampon'izany moa de izy tsy mahafe tena amin'izao fanjavonany naly azy ao. Aiza ve ka efa hainjanako izao ny sorona de ny azo ny volan'iray no mampanahy azy. Tsy mbola te hilavaniny mihitsy aloha raha amin'izao fotoana izao a. Fa za ve ny domeliny tsy fahampitoromaso sa tena naly ahy ny trotrony lerangah iny. Ohatray aleo entinihana tsara so de tsy izy fa mitovy fotsiny. Tena izy iny e. De inona re no ataoko hoe iantso any inspektera ve? Ela be zany fa leo tonga de hiditra tsehatra ka iazakazahako iny elako atao anaty fiara. Oay, zay mihitsy no ataoko. Tantara nosoratany Bimby, Tony Rabiarson, Artoky, Rianala Masoandro. Niaraka tamin'ny satry ny aina, nantenana Nicolas ary no fiandrianjaka. No nanome aina ny tantara. Mikirakira ny lafiny teknika. Tahiry. Nandray feo. Joela. Tompona andraikitra sy Nana Dodosy. No fiandrianjaka. Ny any Ampara-Piavarako.